iresaka ihanytsika zany nahoana moa no tena tsy azontsika ankalazaina tokoa na mbola hotandremana indray izany paska izany araka ny soratra masina efa nahitary isika tamin'ny fandarantsika farany fa de hoe izy ity zany fetim-pirenena ho an'ny jiosy ka tokony zareo jiosy ihany no ankalaza azy fa tsy ny firenekafa. Manaraka an'izay ihany koa dia nahita ihany koa zany tsika hoe rehefa tsisy tsony ny majiosy fa niditra ny maha-kristianina kristianina zay taorianany nafatesan'i Jesosy Kristy, ilay fantatsika rehetra hoe marika na teboka iray ny andohan'ilay atao hoe fanekena vaovao dia nanomboka teo tsy ny jiosy tsony ny firenen'ny zanak'Israely no an'Andriamanitra fa efa ny olon-drehetra izay mandray an' Jesosy Kristy zay le hoe zay rehetra naray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra ka tao anatin'io zanak'Andriamanitra io dia mikambo anao daholo na ny jiosy na tsy jiosy dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe tsy misy tsony jiosy na jentilisa na inona fa iray ihany ianareo ao amin'ny Kristy zany hoe ravatra eo le mahajiosy ny jiosy ka ho an'izay mbola mipetraka jiosy dia mbola misy le paska zany fa ho an'izay hoe tsy ao anatin'le mahajiosy intsony dia tsy misy tsony le paska satria andry zareo manokana iny tantaram-pirenena ohatran'ny tantaram-pirenena rehetra misy manerana ny tany ary nomporofony Jesosy tamin'ny andinitsoratra masina farany zay nivakitsika moa zany izay andao mbola ho vakitsika indray mandeha amin'ity androany ity dia vakitsika zany eo amin'ny Lioka toko fa 2:20 Lioka toko fa 2:20 dia ny andininy fa 7:20 sy 20 Lioka toko fa 2:20 andininy 7:20 sy andininy 20 amin'ny anaran'i Jesosy ary zao ny voalazany teny ary nandray mofo izy ary rehefa nisaotra dia novakiny ka natolony azy sady nataony hoe ity no tenako izay omena ho anareo, izao nataovinareo ho fahatsiarovana ahy. Ary arak'izany koa ny kapoaka rehefa vita ny sakafo dia hoy izy ity kapoaka ity no fanekena vaovao amin'ny rako izay haidina ho anareo. Hitanao napetraka Jesosy zany le mahapaska ny paska, tsy ny resaka paska tsony izy na mbola nampatsiahy le teny napetrak'Andriamanitra tany aloha tany hoe lazao amin'ny taranakaroany aparany ihany hoe inona no anton'izao dia hoe ho fahatsiarovana fa naintsitr'Andriamanitra ny tanany nanafaka atsika nandrazatsika tany Egypta dia maty daholo namatoan'ny Egyptianina fa ny zanak'Israely nandalovany fotsiny tsy izay tsony zany napetraka Jesosy eto fa zao hoy izy hoe tia ny mofo rehefa nisaotra izy dia nivakiny dia hoe tia ny tenako zany hoe le resaka paska navadika tenan Jesosy satria mofo mantsy le mofo paska ihany io zavatra io dia hoe tia ny tenako ary dikan'izany zay ke le hoe mandra-pahatateraka lasa zany le mahatandindona ny tandindona le nentina nanomanana sy nanambarana araka ny teniny eo ambony hoe mandra-pahatateraka zany ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ka izy io Jesosy Kristy io izay nanomeny tenany no fahataterahany zavatra ireny ary mbola vakitsika le andininy rehefa avy eo dia nivadika ho tenany Kristy zany lay paska ny farana ny mahapaska azy nanomboka kosa ny tenany Kristy azy sy eo ambany koa dia hoe rahan Jesosy. Dia misy teny anankiroa raisitsika eo voalohany dia le hoe hoy izy hoe izao nataovinareo ho fahatsiarovana ahy. Hitatsika tany aloha dia hoe ho fahatsiarovana ny namoana zanak'Israely tany Egypta sy le zava-magaga rehetra zay nataony tamin'izany fotoana izany. Fa eto indray zany dia hoe tsy resaka zay intsony fa ho fahatsiarovana ahy hoy Jesosy Kristy tompo. Zay ny anankiray zany hoe nivadika ho an'ny rasa na hoe nivadika ny pejy na hoe nivadika ny tantara tapitra ny mahapaska ny paska nanomboka kosa le hoe tenan Jesosy Kristy sy rahan Jesosy. Ary le teny faharoa dia ny Maria no andininy fa 20 hoe ity kapoaka ity le misy le ranom-boaloboka io zany izay atao hoe rahan Jesosy indray zany ity kapoaka ity no fanekena vaovao amin'ny rako. Hitanao nametraka tsara izy hoe vaovao hafa zany le teo aloha izay atao hoe efa hatrizay hatrizay fa ity indray ny vaovao ho Jesosy Kristy. Izany no ahafahantsika milaza manamarina manapirofo fa teo amin'ny andron'i Jesosy Kristy mihitsy no ny farana ny fankalazana sy ny fitandremana ny paska zay natokana ho an'ny jiosy ihany fa nanangana zava-baovao manokana ho azy manokana izy tsy ho an'ny jiosy ihany fa ho an'izay rehetra mino azy sy mandray azy hatram'izay ka hatram'izao androntsika kehitriny zao. Ka zany teny aminao hoe aza hodikodina ny tenin'Andriamanitra ary
aza mety ahodikodin'ny olona ihany koa ny fisainatsika fa teny mazava be zany teny zany ary ndo mbola ho ampitsika fanaporofoana ihany hoe rehefa namarana ny paska Jesosy nanangana ny anazy manokana io anazy manokana io moa dia io le omen'ny kristianina rehetrarehetra hatrazaika hatramin'izao anarana hoe fandraisana fanasan'ny tompo ny vadika ho fanasan'ny tompo lay resaka paska taloha zany fanasan'ny tompo zany mbola tsisy hatrazay fa nanomboka tamin'io fotoana io zay vao nisy ny atao hoe fanasan'ny tompo ka le paska ihany no navadika ho fanasan'ny tompo fa tsy mitovy mihitsy ny atao hoe paska sy ny atao hoe fanasan'ny tompo. Inona ny antony? Le paska any zanak'Israely, faharoa le fanasan'ny tompo kosa ho an'ny kristianina ray manontolo. Manarak'izay ny paska dia ho fahatserovana ny namoahan Jehovah ny zanak'Israely tany Egipta na ny hoe nahazahoandry zareo fahalevantena ka afaka teo amin'ny fanadevozan'ny Egyptianina. Fa ny paska ny fandraisana fanasan'ny tompo kosa tsy izay intsony fa dia hoe ho fahatserovanao Jesosy Kristy, zany hoe le nofony sy le rany. Zay zany no mahasamy hafa azy ireo ary zay le resahako hoe aza vela ho voarebirebitsony ny saina maneritreritra fa dia zay ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra rindro ny fanaporofoana anankiray hoe zavatra tsy mbola nisy tamin'ny fankalazana ny paska. Tadiditsika angamba ilay fampianarana rehefa hoe nankalazan'ny paska isaky ny ray taona isaky ny andro 4 ambin'ny folo amin'ny volana voalohany dia ny tadidy dia hoe ny tehana eny an-tanana ny valahana hosikinana dia hoanina aingakaingana le zavatra ary tazomina eny an-tanana ny tehana dia miaraka amin'ny anana mangidy. Zay zany zavatra hoe tsy maintsy atao rehefa hihinana ny paska. Fa andoantsika maki teny anankiray eo amin'ny Jaona toko 7 ambin'ny folo. Jaona toko 7 ambin'ny folo dia vakiana eo amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Jaona toko 7 ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahadimy raha mamaky ary ny teny amin'ny anaran'i Jesosy zanak'Andriamanitra lehibe. Zao no voalazan'ny teny ary talohan'ny andro firavoravona tamin'ny paska satria fantatra Jesosy fa tonga ny fotoana ialany amin'izao tontolo izao ho any amin'ny ray ary efa tiany azy izay amin'izao tontolo izao izy dia tia azy hatramin'ny farany. Ary raha mbola teo amin'ny fisakafoanana ariva ary Jodasy Iskariota zanak'i Simona efa nomeny devoly saina raha teo mba hamatika azy, sady fantatra Jesosy koa fa ny ray efa nanolotra ny zavatra rehetra eo an-tanany ary Andriamanitra no niaviany sady Andriamanitra koa no iverenany. Dia nitsangana teo am-pihinanana izy ka nametraka ny lambany ary naka lamba famaohany ka nisikinany. Ary rehefa vita zany dia napidina rano tamin'ny tavy izy ka nanomboka nanasa ny tongotry ny mpianatra sy namoaka azy tamin'ny lamba famaohana izay nisikinany. Hitantsika hoe nanova zavatra tanteraka ny fanasan'ny tompo. Betsaka ihany koa ny tsy mampiatra ity resaka ity ho arak'izay nanaovan'i Jesosy azy zay fa mandray sy mamadika azo amin'ny zavatra hafa nefa zava-dehibe dia zava-dehibe tokoa. Talohan'ny andro firavoravona dia izao zavatra nitranga. Tsy aza vaitsika lava be le tantara fa dia izao hoe nanangana zavatra ray ihany koa Jesosy Kristy dia natao hoe fanasa-tongotra. Tamin'ny fankalazana amin'ny paska nge mbola tsy nisy zany, tsy nisy an'izany. Fa le izy nivadika ho fanasan'ny tompo no nametrahany Jesosy zava-baovao anankiray manamarika ny mahafa tanteraka an'le paska sy le fanasan'ny tompo dia nametraka n'ity zavatra ray vaovao ity izy dia natao hoe fanasan'ny tompo ny fahalalantsika azy. Fanasa-tongotra le natsanga leto vaovao zany. Ary izy aloha no nanasa ny tongotry ny mpianatra dia vakio ny tantara rehefa tonga teo amin'ny Peterisy dia inona zavatra nitranga fa hitsambikina veritrany ery amin'ny andininy fa 12 ka hatramin'ny 14 sika. Jaona toko 7 ambin'ny folo andininy fa 12 ka hatramin'ny andininy 14. Zao ary vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary rehefa voasasany ny tongony dia nandray ny lambany izy ka nipetraka indray dia nanao taminy hoe fantatrareo va zay nataoko taminareo. Ianareo manao ahy hoe mpampianatra sy tompo ary marina ny filazanareo fa izany tokoa aho. Koa raha izao tompo sy mpampianatra aza no nanasa ny tongotrareo, ianareo kosa mba tokony hifanasa tongotra.
io zany le ndresahako hoe zava-baovao hoe nametraka zany Jesosy tany aloha tany hoe rehefa hihinana amin'ny Pasika de zao skino valana de ataovy eny an-tanana ny tena hoana aingana le zavatra hoanina le Pasika miaraka amin'ny anana mangidy sy ny sisa. Fa eto kosa de ny fepetra anankiray, tsy hoe fepetra fa tsy hay moa zany zay ilazana azy hoe inona izy ity na inona, tsy maintsy atao ihany koa rehefa hoe miditra ao anatin'le fanasan'ny tompo de natao hoe fifanasa-tongotra. Satria Jesosy ny teny hoe fantatrareo zay izy za mpampianatra sy tompo ary marina zay voalazanareo zay. Ka raha iza tompo sy mpampianatra ro Jesosy nanasa ny tongotrareo de napetra n'ilay didy hoe ianareo kosa mba tokony hifanasa tongotra. Io zany ny anisan'ny zava-baovao ihany koa napetraka Jesosy Kristy ho mariky ny zava-baovao zay natsangany ihany koa ho an'ny vahoaka kristianina rehetra fa tsy ny jiosy intsony. Izay no ahafahantsika milaza zany hoe tena tapitra tsy nisy niangana intsony tokoa lay mahapasika ny Pasika any jiosy rery. Fa Jesosy rehefa tonga de zao tsy nanohy an'iny intsony fa namarana ny tanteraka tamin'ny alalan'ny fananganana zava-baovao de ny fanasan'ny tompo zay nampiarahana tamin'ny fananganana ny atao hoe fifanasa-tongotra. Ary eto no anamafisako ary hoe marina de marina izay satria andao vangitsika indray ny tenin'Andriamanitra manaraka izay ahafahantsika milaza hoe aitsy ny fankalazana ny Pasika isaky ny 14 nisanina isa-taona intsony ny takian'Andriamanitra amin'ny olona amin'izao fotoana izao. Ary koa tsy le andro firavoravoana 7 andro ao arinan'iny manomboka amin'ny andro 15 ka hatramin'ny andro 120, tsy ino andro firavoravoana 7 andro iny intsony no voadidy sy voatendry ho finanana mofo tsy misy masirasira fa inona ary. Ndao amaky tenin'Andriamanitra isika Korintianina voalohany dia ny toko 5 de ny andininy 7 sy ny andininy 9. Korintianina voalohany toko 5 andininy 7 sy ny andininy 9. Rehefa hitary dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, izao ny voalazan'ny teny ary: esory ny masirasira ela mba ho vongana vaovao ianareo arak'izay tsy mahamisy masirasira anareo fa voavono Kristy Pasika ao antsika. Koa dia aoka isika hanao andro firavoravona tsy amin'ny masirasira ela na amin'ny masirasira lolopo sy faharatsiana fa amin'ny mofo tsy misy masirasira dia ny fahadiovam-po sy ny fahamarinana. Io no ahafahantsika tena manamafiorina tanteraka ny amin'ny fahadisoana raha toka mbola hanao Pasika ny olona amin'izao fotoana izao. Voalohany, raha nametraka izy esory ny masirasira ela hatrizay de isa-taona zany ny olona vao manala masirasira ao an-tranony. Ary le masirasira tena arabaky teny zavatra mipetraka ao an-tranony no asaina esorina mandritra ny andro firavoravona. Rehefa tapitra ny fepotona ny andro firavoravona miverina ao an-trano indray le masirasira tsisy ninona intsony. Ary le zavatra masirasira ihany ny esorina fa le fiainan'ny olona tsy nikitihana tamin'izany fotoana zany. Tamin'izany ary de ny Pasika zanak'ondro finoana de nohanina ny mofo sy ny ranom-boaloboka. Fa eto kosa ozy izy le Pasika tsy le zanak'ondro intsony fa Kristy, voavono Kristy Pasika ho antsika. Noho izany ozy izy de melohan'izany esory ny masirasira ela. Eto izy tsy nametraka intsony vanim-potoana hoe isaky ny ohatr'izao isa-taona. Fa zay masirasira le ela rehetrarehetra rehefa ihinana na handray an'i Kristy zay Pasika ho antsika isika de zao ny tadidio. Mila manala masirasira aloha zay ange no dikan'le teny nambaran'ny Jaona mpanao batisy. Raha tonga teo anatrehany le hoe fariseo sy mpanorandalàna ny Sadiseo sy ny namany de zao mamoaza voametrika ny fibebahana aloha ianareo izy zay vao tokony atao batisa. Inona ny dikan'iny? Mila mibebaka le olona, zay le hoe esory ny masirasira ela aloha alohan'ny andraisanao an'i Kristy, mila mibebaka zany de mandray an' Jesosy. Ary eto ary mametra-panontaniana hoe move isaky ny 14 nisanina ihany ny olona vao tokony ianao an'izany.
Azany hoe isaky ny 14 nisanina le tena daty marina ao anaty baiboly ve vao tokony handray an Jesosy ny olona, tokony handray famonjena avy amin'ny Jesosy, zay vao apiditra azy ao anaty, dia amin'ny fotoana ihany ve ny hoe ndao an'izay bebaka fa mila mandray an Jesosy tsika Paska ny andro. Dia iso zany, tsy nametraka andro izy. Manarak'izay rehefa mipetraka izay dia aoka isika hanao andro firavoravoana, zany hoe le masirasira ela zany le fanesorana tsy misy masirasira tany aloha isa-taona, tsy asiana masirasira mihitsy ao an-trano ao. Ray zay fibebahana ny dikan'iny aty amin'ny andro fanekena vaovao. Dia rehefa miala amin'ny masirasira rehetra tao anatin'ny trano tamin'ny andro taloha, vonoina ny zanak'ondry atao hoe Paska, hohaniny iny amin'ny alina miaraka amin'ny anamangidy, taty aoriana hoy aho lasa natao mofo sy ranom-boaloboka le izy. Fa eto kosa tsy reniny intsony no hanina fa Kristy no raisina. Vovony Kristy Paska ho antsika. Ary za miteny tsy isaky ny 14 nisanina ihany vao tokony isy zay, fa amin'ny andro rehetra izay iaina ny zanak'olombelona. Mazava be zay teny zay. Rehefa vavy nihinana amin'ny Paska ny olona tonga ny andro 5 manisa 7 andro mandrapatonga ny andro 120, mihinana mofo tsy misy masirasira ndray. Tsy zay intsony no takiana fa izy ny 9 hoe aoka isika hanao andro firavoravoana. Inona le andro firavoravoana takiana? Tsy le hoe mihinana mofo tsy misy masirasira intsony mandritra ny 7 andro. Tsy zay intsony fa inona avy le izy? Tsy amin'ny masirasira ela na amin'ny masirasira loloposy ny faharatsiana, fa amin'ny mofo tsy misy masirasira dia ny fahadiovam-po sy ny fahamarinana. Zay zany ny tena hoe fihinanana mofo tsy misy masirasira, manala ny lolopo, zay zany le manala ny masirasira. Inona ihany koa? Manala ny faharatsiana. Dia inona ny tokony atao anaty? Fahadiovam-po sy fahamarinana. Dia eo ary no miteny hoe isaky ny andro firavoravoana 7 andro aorianan'ny 14 nisanina ihany ve vao tokony hanala lolopo ny olona, vao tokony hadio fo ny olona, vao tokony handeha amin'ny fahamarinana ny olona? Tsia. Diso zany. Fa amin'ny andro rehetra aorianan'ny fananany an Jesosy Kristy. Zay nge natonga an'le teny tsy dia lavitra fa ao arindrinao ihany Korinthiana 2:5-7 hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy, olom-baovao izy. Satria nahoana? Tsy ho tsony le faharatsiana. Ny ratsy